Amin'ny fifaliana lehibe indray no iarahantsika ny amin'ny tian'io ity, tonga amin'ny fotoantsika izay azotsika miaraka noho ny amin'ny fampianarana sy ny teny Dada Maria Yava sy ny teny Iosoa, dia miarahaba manokana Dada Maria Yava Iosoa sy Dada Maria Yava sy Iosoa Elia ho azo mianaka ny voninahitra mandrakizay. Dia avy hatransika aloha dia andaontsika hariva afaka ametraka ny teny rehetra eo am-piaratanan'i Dada Yava sy Iosoa hariva afaka antsika. Saotra betsaka noho ny amin'ny fahefana nomenao andray Dada Maria Yava, ny amin'ny ahafahako indray mitondra ny teninao, manambara ny teninao amin'ny tian'io ity, mampiseho ny hatsaranao lehibe ary manambara hatrany ilay fitiavanao, ilay hatsaranao. Tonga ny fotoana ilazana ny zavatra rehetrarehetra, ny fahamarianao izay tsy maintsy ho asehonao, ny hery sy ny fahefanao izay tsy maintsy ho apoitranao, dia ny teny marina, ny tenin'ny fahamarinana avy any aminao, ilay teny tsy azo sakanana ary tsy azo toerana. Marina loatra ianao ary lehibe loatra ianao Dada Maria Yava, indreza ny fahalehibiazana, tsara loatra ianao e, mendrika mihitsy ny fidirana sy ny fankalazana anao. Voninahitra anao mandrakizay, voninahitra anao ary ny fankalazana rehetra dia atolotra anao. Misaotra betsaka fa tena tonga ny fotoana izay tanteraka ny fahamarinana, tonga ny fotoana izay iseho ny hery sy ny fahefany lanitry, ampahafantarana amin'ny olombelona fa misy tompony ity tany ity, tsy anazy ary tsy an'izay mihevitra fa prince de ce monde na andriana an'izao tontolo izao, tsy an'ireny fa anao Dada Maria Yava, anao sy Iosoa, ianao ny tompony zavatra rehetra sy ny fahefana rehetra. Omeko voninahitra ny dadako malalako Yava, da io ary zehetra ho ambarako eto indray, maofisy io ny voninahitra sy ny herinao hatrany, ho fahamarinanao ary tsy miteny mihitsy ny Elia raha tsy ianao no mametraka ny teny eo am-bavako, ho voninahitra ny aranao masina izany. Amin'ny anaranao Iosoa, ary misaotra anao indrindra koa fa avy any aminao avokoa ny zavatra rehetra matoa naseho amin'ity izao tontolo izao ity, avy any amin'ny Dada Yava nakao aminao ary izao entiko izao indray noho ny amin'ny baikonao. Misaotra betsaka, voninahitra anao Iosoa malala, ary amin'ny anaranao nanaovana izany vavaka sy izany teny rehetra izany. Alleluia, amen. Dia mamerina ny fiarahabanantsika rehetra tokantrano izay mandray sy manaraka ny fampianarana amin'ny teny ity, ny ambasadorany Iosoa Elia indray no miaraka amintsika rehetrarehetra amin'izao izao, dia mirary soantsika izany samy anaraka ny fampianarana satria mavesatra dia mavesatra ihany ny lohateny efa ny teny Elia tsy aresy an'ireo sizany nareo, ireo tanina bibidio, hopotika eo nareo raha mikitikitika an'io fa zay hoe aleo foana aloha mba mihaino ny tenin'ny Elia, na dia te Madagasikara ty azy Elia no teny, mba mandry anesa ihany aloha nareo Amerikana, mba mandry anesa ihany aloha nareo Frantsay, fa tena tsisy zahatra azonareo atao tsony iny e. Teny marina anie zao teny zao e, teny avy any amin'ny lanitra any amin'ilay hoe aza manao taintsony ny tompony teny avy any aminy zao entiny Elia zao, ary tsy mahay manao taintsony izay tafaraka amin'izany Andriamanitra marina zany ary vavolombelona izany Elia, izay tsy azonao lavina na hoe ho sakanana na hoe ho toerana, tsy possible zany, fa ny famarinana dia famarinana hatrany zany. Izany no azony hoe fateny fampidirana fialoza misitsika zany mitony ny fampianarana. Aiza moa izy iny ry rova andiny fafiry tamin'ny toko fafiry moa izy Luka 21 kosa fa tsy tozy zany Luka 21 no jereva tsika dahoary ndasalova kitsika kely izy Luka toko fa 1:20. Atsika anie zany lasa oatra niditra tamin'ity resaka oatra ny an'ny ity izany ny sitrapony Dada Yava Iosoa fa misy antony mato miditra amin'itony resaka tontsika zao jevantsika aloha rikatra amin'izay ry
Andininy fa ao amin'io ka toko faraika amby roapolo dia ao amin'ny andininy fa roapolo roapolo mihitsy n'izy zay. Voilà. Oy! Tandeha mipitika itony zavatrina koa ary napitika azy teo. Nahoary. Ary raha mahita ny Jerosalema voadidiny miaramila nareo, dia aoka ho fantatrareo fa efa mbiakaiky ny fandravana azy. Aoka ary izay any Jodia amin'izany andro izany, aoka izy andositra ho any an-tendrombohitra. Ary izay ao Jerosalema, aoka izy andositra ho any ivelany. Ary izay any an-tsaha, aoka tsy hiditra ao an-tanàna intsony, fa ireo dia andro famaliana mba hatanteraka izay rehetra voasoratra. Hatreo aloha handretsika nitondra an'ilay resaka zany amin'ilay hoe raha mahita ny Jerosalema voadidiny miaramila nareo. Hitantsika ny fampianarana teo le tarihatra amin'ny larana faharoapolontsika nahita misy ny hoe andeha hanafika ny Israel, Rosia, Iran, ny tavaratra rehetrarehetra ao zany any amin'ny Sinoa, Tsatsinanana, ino moa reto arabo rehetrarehetra reto any Afrikana, tavaraka amin'reto ino Rosiana reto. Hitantsika mihitsy izany raha ny mpandinika geopolitika mondial dia efa hitantsika hoe manaraka ny Rosiana daholo ny Afrikana rehetrarehetra. Zava-marina zany. Malagasy aloha mbola tsy haiko ny Madagasikara nanaraka izy na tsy, fa iny moa nahazo manokana ny filompena malagasy iny décision manokana iny, fa eny tsy mety ho tenenina mikasika iny amin'izay izy koa moa tsy antenenina ino teneniko. Sady zany resaka ny zareo any zany. Fa ny zava-misy fotsiny dia hoe tsy maintsy mandeha ny tenin'Andriamanitra. Rehefa tsy miaraka amin'io zany dia efa miomana fa dia efa fay zay indray ny azoko tenenina. Tsy hita ho azy hanaovana anazy satria hiaraka amin'ny biby io, tsy hiaraka amin'ny matiny io. Tsy hita mihitsy. Zay moa ny teny, tsy maintsy tonga amin'ny fahatantarany teny ny zavatra eo amin'izao tontolo izao dia mandetsika amin'izay tenin'Andriamanitra izay zany. Dia hoe ho tafena Jerosalema, ataovaka antsika rika hatramin'ny Zakaria 14, fa tena tonga zany fotoana izany. Ary eo moa le hoe lovakitsika kely, lovakina ny teny dia dia toy ihany ny fanazavako. Zakaria 14, 14:1, 1 dia ny 2 zay. Indro isy andro ny ava ho avy, ka ny babo ao aminao dia ho zaraina ao ampovoanao, ka angoniko ny jentilisa rehetra hamely an'i Jerosalema dia ho afaka ny tanàna. Io ilay ho resantsika fa ahoana sy ahoana marina ty zava-misy ty e. Ka ho robaina ny trano, ho savena ny vehivavy. Tany dia efa mety havetana vehivavy fotsiny hitranga ao amin'ny faritry ny Israel. Ary ny atsasakely ny tanàna dia ho lasako babo, fa ny vahoaka sisa kosany tsy dia ho fongorana avokoa amin'ny tanàna. Ay kosa. Tantara ratsy ty ry Israeliana. Raha mba mandre any eny amony nareo. Nareo moa ty raha tsy mety meniko. Asa hoe roviana vao mba eny nareo. Le fanambaniny e. Nefa dia hoe le nosy andro ny lalàny. Tsy ho Israeliana mihitsy nitondra le teny fa hafafiriana ary any amin'ny nosy le izy. Zay efa mivoaka zao nge le teny. Efa hita ngely ahy. Afaka fahotana ngely olona. Tsy manao teny intsony ngely olona efa tafaraka amin'ny ely ahy. Ary ianao mba ahoana? Ary olombelona mba mahita sy mandre. Ary ianao mba ahoana? Angavy ianao fa tsy tsaranao re olona afaka ireo. Ary ianao mba ahoana? Ary ireo tsy mba nandaingana hoe miteniteny foana ny vavany hoe misoloky, fa tena iaina le izy. Zava-marina izany. Fa ianao mba ahoana? Anjaranao no mamaly sy mametraka an'izany fa dia efa fitsarana ihany koa moa dikan'iny teny iny. Angoniko ny jentilisa rehetra hamely an'i Jerosalema. Ay, ka ho afaka ny tanàna. Rava zany Jerosalema ny dikan'izay. Rava ny tanàna. Ka ho robaina ny trano. Tahaka ny hoe zavatra rava reny zany. Tsy vitan'ny dôme de fer zao zay hoe an'ilay protection du ciel ny zareo Israeliana. Dôme de fer angamba izy e. Fa zay mihitsy izy ka. Hoe miaro ny bomba alefa ny fahavalo na roketa alefa dia io iny moa.
io tome de fer idolo miaro an'le tanin'ny Israely. Niza rehefa tafiditra ny iranianina sy zareo hotisiko, raha nitifitra ny hotisy Yemen teo a, tafiditra tao israeliana mihitsy ny roketina sy ny bomba nalefan'ny zareo. Tsy haiko hoe nalefa ny iranianina angamba sy 5 volana lasa angamba zay. Niady ny iranianina sy ny israeliana fa tezitra be tamin'ny vonoan'ny israeliana le lehibe ny Hezbollah, tezitra be mihitsy izy dia tifirany bomba tao. Fa tafiditra, tsy haiko hoe impenetrable zany le tome de fer ny israeliana fa tafiditra tao mihitsy niarany bomba an'zareo iranianina. Vonavo koa ny Yemen zany. Zava-toa ty miseho ty efa tsisy afaka mandositra toy zao tontolo zao misary mandeha fa manahirana ty sary mandeha amin'izao tontolo zao ty. Tena manahirana, tsy zahatra zao tontolo zany fa tsy heverina fahafiarovana potika sasany daholo. Fahagoniko ny jentilisa, manamarina zany ny teny Joel. Vonetsika hiditra any amin'ny Joel indray. Ho tetehitsika daholo izay azo tetezina rehetrarehetra Joel fafiny angambany izy. Joel faefatra. Joel toko faefatra, andininy voalohany sy ny faharoa. Ianao daholo anketo ny tenin'ny faminaniana tony hoe ary amin'ny mampaminany dada Iava dia mitovy daholo ny teny. Mandeha tsikelikely ny fanaporofona ary Elia zao ny farany mpaminany Iava farany. Dia anjarany Elia amin'izay manome ny sary teo teny sary rehetrarehetra teny miseho dia zao daholo zahatra tsy maintsy mitranga aminareo fa ny mpaminany mitovy daholo ihany ny tenin'ny mpaminany fa ny précision samy manana fotoanany. Fa amin'ireo an'ireo sy amin'izany fotoana izany, raha ampodiko ny Joda sy ny Jerosalema avy any amin'ny fahababohany, efa niverina tamin'ny taniny ara zareko tamin'ny taona 1822. Nanomboka niverina tao amin'ny taniny zareo tamin'izany fotoana izany. Tamin'ny taona 1822 efa niverina amin'ny taniny izy zany, mbola namafisy ny Joela mihitsy zany hoe karaha niverina avy any amin'ny fahababoana hoy ry zareo. Dia izao ao amin'ny andininy faharoa, dia angoniko ny jentilisa rehetra ka hoentiko midinao amin'ny lohasan Josafata, ka ao ny fandarako aminy noho ny amin'ny Israely oroko sy lovako. Izay nahelana tany amin'ny jentilisa, alahelo ny dada Iava mihitsy izany ny jiosina lefa tany amin'ny jentilisa natao babo tany amin'ny jentilisa iny, fa saingy tezitra izy dia tsy maintsy nataony. Izay tonga nanteny taminareo hoe ratsy anio manao izay mampatesana io Andriamanitra Abrahama sy Isaka sy Jakoba io. Tsy fanao anie io fa rehefa mandefa loza ireho fa tsy hitanao izay anaovana anio fa tandro hoe tazany-potsitra ny tanin'ny nalavolo izy fitenenana. Dia izay sady nanaova ny loka ny oloko dia zazalahy nataony takalon'ny vehivavy tranga sy mahasamihafa zany. Dia andingana amin'izay tsika zany. Ary amin'ny andininy faha 1/10 angambany izy iny. Ao amin'ny andininy faha 1/10. Toy le teo zany hoe efa hiady dada Iava amin'izareo dia ohatran'izao zany misy. Zany hoe namely ny Israelianina dia potika ny Israelianina nefa na izany aza dia ho avy amin'izay dada Iava. Ho alefany eo amin'ny lohasan Josafata. Ho alefany eo amin'ny lohasan Josafata amin'izay izy. Zany hoe ity ady makany Israelina ty zany dia eo amin'ny lohasan Josafata. Ka ny lohasan Josafata sy ny tendrombohitra Megidoa fanakaiky ireo toeran'ireo zany. Dao raha vakitsika zany. Tamin'izany fotoana izany moa zany dia efa andezany fanambarana zany. Avy afaingany ianareo jentilisa rehetra avy eny manodidina eny. Eo zany le hoe manodidina ny Israela dia hitsofoka ao Israela daholo amin'izay. Hiditra ao zany Libiana, ny Gazaoui, ny Jordaniana, ny Siriana, tsy haiko tsozy hatrany amin'ny Arabo, ny Afrikana, miaraka hitsofoka hamely hamely any Israelianina daholo zareo. Ankoatra ny Rosianina sy ny Chine sy ny tavaratra izay hiaraka amin'ny rehetrarehetra. Zava-dosany ity sary ty. Zava-dosany ity sary ty. Dia andaoka jerevantsika mihitsy fa tena hoe dia eto midinao no maherinao Iava. Ifoany jentilisa ka hiakatra ao amin'ny lohasan Josafata. Io lohasan Josafata ianareo tsara io. Fa ao ny petrahako hitsarany jentilisa rehetra avy eny manodidina eny. Zany hoe sady terrain de combat io zany ary rehefa raikitra tena mahatsiravina be ny ady sy mandeha dia hipotra amin'izay dada Iava.
andehanao ny fitsarana am'izay izy. Ndao jerevantsika hoe tena hoe tena iroatra avy any avaratra ve lozanjony israelianina, tena iroatra avy any mihitsy. Ndao tsika hoe tenin'Andriamanitra kely aiza moa izy mety hampiasa baiboly kely aloha ohatra ny karazana repera kely fa tena ohatra ny efa elaelany tsy nampianatra an'izany rova lasa vedety mihitsy ny tato ato zay mahafinaritra zany vedetiny Ahosoany tsara tsy hoe vedetiny Ahosoa zay vedetina Divoly ihany rova vedetiny Ahosoa tsara zany. Jeremia toko voalohany angambany izy iny no jerevantsika andininy efatra ambin'ny folo rehetra dia sesitsika zany izy. Jeremia efa ela moa nampianarana anytony dia voatery tsy maintsy mamerina kely mijery kely anaty baiboly tsika. Jeremia 1:14 Jeremia 1:14 hoe tena io zany le olona nylozanjony israelianina hoe tena avy any avaratra ary hoe avatamiko iroatra avy any avaratra ny lozanjony mponina rehetra amin'ny tany miomana ary nareo miomanareo ry olombelona fa avy any avaratra ny lozanjoanareo ary tsy izy le avy any avaratra fa Rosy Goga mpanjakany Rosy izy ny eo afarany avaratra. Matoka efa niaraka ny jery saritany dao zay nahenao an'ity fampianarana ty ho azy tsy ny jery saritany zany dia manaiky ny teny fotsiny hoe ny avaratra dia ny centre du monde Israël dia ny centre du monde miainga zany fijerevana ny avaratra ny Israël zany zany dia Rosy ao hoe Rosy Goga mpanjakany Rosy zany ty tenenina ty zany avy any zany lozanjo amin'ny tany ny lozanjon'ny mponina rehetra amin'ny tany dia avy ao Rosy ny anao anareo rehetra ray menakavy zay na tonga titre hoe tsy aresy Rosy zany nareo satria maninona ho any zay rehetra mahafantatra ny famarinana soatra masina rehefa tsy mahafantatra anao dia anao sy ny tranonao fa maro ny teny io tsisy afaka mandositra an'io zany tsisy afaka miala n'io teny io voan'io daholo zao tontolo zao ary ny andriamanitrynareo tsaraina daholo am'izay ny andriamanitry ny indien ny andriamanitry ny arabo ny andriamanitra ny izaniza ny andriamanitra tsy izy rehetra dia miomana fa ho tsaraina zay zao namoahany Jesosy vava zay taitra dao zao zay mahinao zany teniko zany fa vava zany vava avy any amin'i Jesosy misy manangana teny Jesosy ie ngamba mitsangana be ny antenina io ohatrany hoe ahoana moa ny ahafahan'i Jesosy miresaka aminareo tena nyresahany zaiko Elia tsy mba mandainga zany sanatiana e zany fa raha izy moa zany misoloky dia anazy nefa ny ahoana moa ny efa nisoloky anay koa nefa tena izy fa ohatrany sarotra be aminazy koa zany fa zao ny vavany hoe mba hatsaro ny vavanay tena variana be am'ty teny ity fa tena vava zany zao ny vavana rehefa ntaty aminay taty hoe nareo tsy ahova olona zany no ninninona ho ataonareo aloha alefalefa ambangivangony kely le teny sao dia misy mipika dia tsy tiako fa ny olona hono tsy maintsy manao ratsy ary tsy maintsy mijangajanga tsy maintsy manao ny adalàna fefa ny blokeny Jesosy daholo ny lalana ho any amin'izany teo hoe fibebahana zany vava zany dia hoe aza mianatra miteniteny eo betsaka moa zany fa zay ny azo tenenina aminareo dia ny ankoatran'izay ho mpavararaka daholo amin'izay no nandeha rehefa taoriana an'izany manahirana e ohatrany hoe ahoana ny ahafantaranao izy anie nitonona ny anarany dia nijerevako amin'izay le anarana fa tsy miexiste n'aiza n'aiza mihitsy ny anarana ny anarana io zany Xenitius zany zany ho ny tena anarany zany aleo toke ono fa hitantsika eny ihany ny toy ary izy tena tezitra be aminay mihitsy izy hoe makombolo ny vava tsy mahavita amatona olo io zany areo nanao eny areo fa nefa blokeny Jesosy daholo blokeny ndazy voatazoko ato mihitsy le anarana ndazy jerevako kely anarana ino moa le anarana sao dia misy erera koa le teniko dia tsy tiako misy erera fa aleo teneniko araka zay tenenany anazy aiza iny rova ie teny izay mihitsy ny Xenitius zay hono ny tena anarana anao propre anazy hono rehefa tena ary izy ohatrany tsy dia taoko tsara moa le mesazy fa tazako fotsiny le izy za moa tsy tena mbola nijery akaiky izy fa
hitako io satria tenena tamiko misotro an'izao ty fa tena mamoaka sary mihitsy ny de mampimebe de mandrahona anay izy zany hoe Elia moa zany mazava ho azy tena rahonany hoe akomoa no vavanao ory Jesosy ory Xenitus ataontsika raha Xenitus marina raha de ohatra mifanakaiky amin'ny Xenara ihany ianao zany ary Xenara ary série anao zany Xenitus tena marina hitantsika ny toyny fa za aloha zany fafatry de tena hompavararaka mihitsy nalefa ny tatea ary am'izay izy hoe namoaka vavy hoe tsy matafavoaka olona eo zany ianao nanao iny eo na nanao ina de tsy tafavoaka anao refa efa nibareny mihitsy izy io nibarazy zay avy hitantsika eo hitantsika eo toy hoe ahoana ny afahanareo mahazo mesazy avy any am'izany raha misy tena misy zany hoatray nga moa mesazy zany problème zany hitanareo iny any ny toyny fa mba tantaraiko zany fa mba voahitako sy ny tandroany zany de nitantaraiko anareo hoe zay nahazo mesazy tena fandrahonana be avy any am' Jesosy satria tena tonona mihitsy ny hoe zay no ny anarany Xenitus ny zay no tena anarany any ambony any amin'ny Andromedy any de fandronana be nataony amin'ny Elia zany hoe tena mipetra tsara ianao rehefa tsy hita raharaha de mipetra tsara tsy ana sady tsy matafavoaka olona zany hono ianao nanao hitantsika eo hitantsika eo vavan'ny Jesosy na marina zany na ahoana fa de hifankahiteny any marintsika ary raha tao tsy mahazaka koa indre Jesosy ny tena marina ohatrany tsy mahazaka rehefa ohatrany eritreritray ohatrany tsy mahazaka izy tsy mahazaka Jesosy tsy mahazaka Xenitus saiko fa izy any namoaka zany anarany zany de miaraka amin'ny fahatezerana be izy hoe teo ny anaranao raha ohatra ka tena mitady de efa nampitandrina izy de efa atao fantatrinareo tsara fa izy ny rahany zany dadany zany fa manina dada mihitsy ny izy tsy de ala fa tsy misy olona tafavoaka zany hono nanao iny nanao avazary tena ohatra manambany eny eny azy ny teny zany tsy mety zany raha Jesosy Elia tsy maintsy mamoaka olona na tianao na tsy tianao tsy maintsy mivoaka zay voalahatra ho any aminay io no mbola hitantsika izy satria mbola mitoy ny resaka hatramin'izao hatramin'izao ry tenako zao mbola mitoy ny resaka fa hitantsika aloha fa za moa mbola ty mampianatra ty de hitantsika any koa rehefa feo fa aloha hiten'ny fampianarana iroatra avy any avaratra ny loza anjom-ponina rehetra amin'ny tany fa indro nitsoko ny firena rehetra amin'ny fanjakana any avaratra hoy ava de ho tonga izy ka samy ametraka ny seza fiandrany eo alohana ny vavadiny Jerosalema avokoa hamelezany mandany rehetra manodidina sy ny tanàna rehetra ary ny Joda zay tena avy any avaratra ny lozan'izao zao tontolo zao zay lay hoe tsy afaka iady de mirosyanina zany ianao ry Amerikanina tena miteny amin'ny Donald Trump tena aza miditra any amin'ny pataloha tery ny fitenen'olombelona ka ty tery pataloha ty tsy haiko ahoana ty zany mahatonga ny tery zany mety natsofoka tany ve ny loza tsy haiko aloha de zay moa zany le fitenen'olombelona de maverika izy hoe aza mitsofoka amin'izany Donald Trump président amérikana aza mitsofoka an'izany Emmanuel Macron mba manahantry ihany aloha Elia za tsy miteny amin'ny Madagasikara satria tena izy tsy aizako moa idera Madagasikara amin'izay resaka izany sady tsy izy mpanara-drenirano fa miteny amin'ny chancelier allemande mbola Olaf Scholz eo amin'izao tena mba aleo mitandriny amin'le anglisy aza mitsotsitsotso makao amin'io Rosia fa nareo nge mitazona baiboly ny tananareo fa ahoana tsy nahafantaranareo an'ity de tsy ho fantatrinareo mihitsy raha tsy tonga Elia ny mampiantinareo zao ny trangeo zay ny hoe aty ampilatanako any lakle zany efa mitenareo président du monde rehetrarehetra hoe amin'ny Donald Trump any amin'ny Poutine président rosiana fa Poutine aloha tsy ho tiana zany mihitsy zany hoe ka tsy ho isy mihitsy zatra anareo ihany ny tantara amin'izany président Emmanuel Macron zany raha mba mety indray andro mety mba mahenonao zao fampianarana mety tsisy piti zao toko hoe tsisy piti satria vitsy manao zay tezitra daholo zay mahitaka le fahatezeranao mihitsy nefa le ilaina aloha am'izao ho tadidinao le lakilele nipotra teo amin'le telekely tao anatin'ny ordinateur kelinao iny sy tao anatin'iny telefona kely hoe inona koa to misato inona koa ny tolona mitabataba iza koa ty rangaty Elia io e io ilay mitondra ny teny fiainana le tsy tianao
le alanao mihainao anazy satria tsy mifanaraka amin'ny eritreritranao, ka tsy le mifanaraka amin'ny eritreritranao no izy fa mifanaraka amin'ny fahamarinana no izy mifanaraka amin'ny tena antatra malala iayava. Ndratsika aloha dia la hanaporofo an'ity teny ity aiza indray izy rova ao amin'ny bokyny Jeremia any angamba izay rova aiza iny ao amin'ny toko fahaefatra sa ny toko fahaenina tena tsy tadidy tsony ve rova dia hoana zany zany ao aloha andiniko anazy kely efa ampy anao izany aza alors ny Jeremia toko fahaenina varova tsy mety miteny mihitsy ny kambony. Jeremia toko fahaenina tsy tadidiny tsony izy andininy faharoa amby roapolo. Jeremia 6:22 izao no lazainy avà indro misy firenena avy any amin'ny tany avaratra dia firenena lehibe andao avoakatsika izy tsy mety. Jeremia toko fahafizy teo rova 6:22 zay ndao ary Jeremia 6:22 miara mijery taontsika rehetra zany. Jeremia 6:22 raha misy miteny dia tena eo tena niteny mihitsy izy io ny Jesosy raha mihitsy nyteneniny taminay fa miteny anglisy moa zany hoe Jesus ozy izy fa miteny anglisy moa ny fampiresahana teo ary izy mihitsy no ny tena tompony zao atodo rehetrarehetra zao ary ny tena anarony raha ohatra ka tena mila fantarinao mantsy anay zany de hoe zay Xelitius ny tena anarany teny memebe io zay hoay mitovitoy amin'ny Xenara ho any anaranao zany am'izany hevitra tena velantsika aminy izy fa tsy de maninona zany. Izao no lazainy avà indro misy firenena avy any amin'ny tany avaratra dia firenena lehibe mitsangana avy any amin'ny farany tany zay. Indro misy firenena izy avy any amin'ny tany avaratra firenena lehibe mitsangana avy any amin'ny farany tany tena avy any amin'ny farany avaratra ny dikan'izany any amin'ny farany tany any zany ka riosina ny ambony indrindra any. Izao tsy pika sy lefina no entiny loza be sady tsy mamindra fo izy ny feony dia mirondrony etony ranomasina sady mitaingy soavaly izy ary voahomana tahaka ny lehilahy ho amin'ny ady hamelezany ianao ry ziona zanaka vavy zavatoza efa renay ny lazany eo andiny fefatra amby roapolo efa renay ny lazany rosia zany teneniny zany ka miravoravo tanana izahay fa oriana no mahazo anay ny fanaintaina tahaka ny vehivavy raha miteraka zavadoza ay aza mivoaka any an-tsaha de hoe aza mivoaka ho any an-tsaha aza mandeha any amin'ny lalam-by fa manantsabatra ny fahavalo misy fampangororoana manodidina zavadoza ny anjony Israeliana ary zany moa tonga ny Israeliana hoe tsy maintsy hitady fihavanana amin'ny Rosia na ho tiany na tsy ho tia. Efa teneniko aloha anao mety tsy ianao angamba ny prime ministre eo Benyamin Netanyahu fa za moa tsy de mahay miteny hébreu ary tsy eritreritry ny teny hébreu mihitsy fa de fampitaiko ihany nefa niteny aminao hoe tsy solution nareo efa andeha mitady fihavanana teny zao fa tena mafy ny anjonareo fa voavetaveta ny vehivavy io Israela efa miteny amin'ny vehivavy rehetra ho ziona za ao Sion ao Israel raha mbola azo atao andana mifindra toerana any amin'ny toerana hafany fa voaviravirao nareo tena miteny Elia mbola andro mbola hafanareo mandositra zao ry Israeliana vehivavy fa tena loza matsiravina no entin'ireo ary tena tsy mifaditrovana reto olo mandoza reto ka mba manao antsoavy ihany Eliana tsy hisy mpiaino azy aminareo vehivavy Israeliana dieny zao de mitadiava hevitra hiala tao fa matsiravina fahavetavetana sy ny fahabibina andeha ao aminareo tena tsy misy zava-doza ohatran'izany amin'ity planeta tera ity fa tena atsiravina Andriamanitra mieritreritra an'izany tena mampalahelo be mihitsy ny fa ny zava-doza tena zava-doza tena miteny anareo ary vehivavy raha mbola azo atao miteny ihany farany ity teny ity tena miala tao Israela ho an'izay vehivavy rehetra ao Israela miteny mialoha amin'ny fotoana aminareo mitadiava hevitra raha mbola misy ny solution ialana tao
tena miala tao diny zao nareo fa zay moko ambanina loatra ny teniny Eliady dia tsisy miraharaha le teny fa hitanareo eny ihany eny ihany memeny foana izy a dia mitsikitsiky eny foana izy ary manome mandeha fanatra foana izy hoe mba meno rery olombelona zava-doza 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 aleo mihitsy ny ahoana rety zany zava-doza Andriamanitra holoaran'ireo amin'ny tanana ny ao anatinareo ry vehivavy tena ho fahoriana mahatsiravaka tsy te hiteny afa ozy so tenento itenento zany izy holoaran'ireo amin'ny tanana ny mahavehivavy anareo fa izay ny anaovan'zareo anareo dia ho fampijaliana mahatsiravina mihitsy mbola misy ny lavitra noho zany aza fa dia izay aloha ny azoko tenenina fa tsy mba fisavehana intsony fa zavatra hafa mihitsy ny anjoanareo ary tena holoarana dia avoaka ny hatrany amin'ny tsinainareo ndriny afarany izy ka tsy ho fahoriana sy voadradradradrana fa satria lozika be ilay zahatra satria tezitra izy tamin'ilay olona 40 000 ny vonoanareo tezitra izy satria narovany Amerikanina nareo izay Amerikanina tsy maintsy andoaly teo anoloanan'ny Rosianina tena mafy be ilay teniko ry Amerikanina fa tsy maintsy izay ny anjoanareo aratra dia ratra nareo tsisy solution intsony nareo midina ny fandravarana midina ny fandinganana tsy misy ninina azo atao ntsony amin'ity planeta terre nareo ity izay no mahatonga ny Eliady tena amin'ny teny hoe mba mandrenesa faraparany ihany raha mba misy hafana mihaino kely any eny mba mihaino kely ihany dia atezerana be satria nalovany Frantsay nareo nalovany Alemaina nareo dia nalovany OTAN nareo dia tezitra daholo ny fihena manodidina rehetrarehetra aza mananteny nareo ny Amerikanina hoe ny Ukraine zany dia hiaraka aminareo zany angeka tsisy esory anatin'ny atidohanareo rehetra OTAN zany fa tsy hiaraka aminareo zany zany Ukraine zany dadabe ny Rosianina tsy maintsy miaraka amin'ny zafikeliny very fotsiny le volana alefanareo tany very any am-posin'ireo nareo ny tena ary volako sitrapony lany zareo ny volanareo tsy afaka misaraka amin'ny Rosianina zany Ukraine zany dadabe ny tsy ho avelany hatramin'ny farany mihitsy zava-misy eo aminy zany ka tsy anaiky an'izany koa izy hatramin'ny farany moa ny teny efa mandeha dia tsy azonareo atao ny aninona ny teny tsy maintsy miverina ny Rosianina makany tsy maintsy miverina ny Ukrainiana makany amin'ny Rosianina fa didy aminazy zany tsy miexista koa zany Ukraine hiaraka hiditra any amin'ny OTAN zany zany engeka tsisy toy atsika ny teny fa loza avy any avaratra fa maninona mihitsy ka zay le efa tanterahany teny hoe any apara no tonga zany loza ho azo tontolo zao ary amin'izany loza zany mihitsy nia zay mandeha makany amin'ny tany aizana izy any amin'ny lohasan Josafata dia aratra amin'izay ny Amerikanina ao anatin'izany sary efa problème be ny tranga io mandeha automatika tsisy ninona ho azo atao ntsony ozy Andriamatoa Joe Biden présidentny Amerikana teo aloha raha hiala ny fitondrana izy hoe horava ny demokrasia zany efa eo no teny hoe tsy misy demokrasia zany ny eto ambony tany tany amin'ny 2007 angamba no tenenako an'izay raha natadidy rovo ranontany hoany izay hoe rava satria tamin'izay ny hoe aratra dia aratra ny Amerikana efa tany amin'ny 2003 moa fa tao amin'ny 2007 fa tena nandeha lalina be mihitsy hoe tena hovonareo ry Amerikana dia iny amin'izay moa zareo ohatran'ilay tena nikorosy fahana tamin'ny 2009 lasa hoe sahirana be ny Amerikana ity tsy sahirana ntsony fa tena hoe mandoalika amin'izay fa tsisy hevitra ntsony efa misy inona tsy maintsy mandeha ny teny dadako tahaka an'ilay Israeliana hoe roahana miala ao Israel dia tena voaloaka tokoa izy dia aveo nefa ny dada Eva teny hoe miverina indray ny Israeliana dia niverina izy tamin'ny taona 1822 tahaka ny fatanterahany izany teny dada Eva zany koa ny matanteraka an'izao teny letetra zao satria ao anatin'ny teny dada Eva daholo izy vaketsika ny bokin'ny Zakaria efa navoaka teny ve ilay teny teo roa efa navoakako atsika ary hijery ny bokin'ny Zakaria indray Zakaria firy zany Zakaria 12 lo aventsika amin'izay alefantsika andeha ilay teny hoe tia alleloza ity Zakaria 12
12, 1, 2, 3, hatrio. Zakaria 12, 1 ka hatramin'ny 3. Ohatrany hoe ianao ohatra mampiadiady tenin'Andriamanitra fa tsy misy nina tena mipetraka, zao tsy mipetraka amin'izany. Pomasy ianao angamba ny tena marina ka tsy mahita an'izao teneniko zao. Ka ny teninay tsy maintsy miady daholo ary mifanaraka daholo satria avy any amin'ny mpaminany Israelianina ny teny hozy dada Eva. Ary zay ny eny ahy izy ny mpamita farany sy manatanteraka ny teny farany amin'ny tenin'ny faminaniana ao anatin'ny tenin'ny mpaminany Israeliana rehetrarehetra. Any amin'ny nosy izy no tonga ary ametrapetraka ny teny dada Eva satria tonga ny fanatanterahana zany teny zany sy ny fanatanterahana zany teny zany. Tsy ndriko tsara zay. Tenin'ny faminaniana avy tamin'ny avany amin'ny Israely hoy Yahva, zay mamelatra ny lanitra sy manao ny fandrenany tany ary mamorona ny fanahin'ny olona ao anatiny. Any hoe Yahva zany ny mpamorona ny fanahin'ny olona ao anatiny. Ilay nandefa ny zanak'Israely andevy tany amin'ny faritra tany amin'ny tany hafa ary niteny hoe avy ahenao amin'ny taniny io dia namerina daholo ny SDN, Société des Nations, tamin'ny taona plus 1822 verina amin'ny tanin'ny Jiosy. Dia zao izy manana problème be ho avy manaraka zao satria tonga ely ahy. Ino izao anao an'i Jerosalema ho kapoaka mampiraikiraiky ho an'ny firenena rehetra manodidina? Indro izao hanao an'i Jerosalema ho kapoaka mampiraikiraiky ho an'ny firenena manodidina, ary ny Joda koa hiaran'izany amin'ny anaovako fahirano an'i Jerosalema. Ho tratra ny fahirano Jerosalema. Ary ho ataoko kapoaka mampiraikiraiky ny firenena manodidina izy. Ka ny kapoaka mampiraikiraiky zany ny olona mamo zany. Tena miraikiraiky mihitsy zany firenena manodidina tratra ny Israelianina. Jereo no mahazo anazy io. Noho ny amin'ilay fiarovany Amerikanina anazy dia mampahory ny Arabo rehetrarehetra azy zareo fa tena fanina mihitsy ny ny manodidina. Any ka rehefa misava ny tokany zany satria hoe miraikiraiky ny amin'ny zavatra mitranga, rehefa misava tampoka ny tokany mahamono amin'izay zareo. Dia mizana kely ihany ianao hoe dia miamilozanjolona ka dia nareo ilay tsy mety mihaino ny miezako fa tsy miteny zafady. Amin'izany ihany zany Jerosalema dia ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra. Tena ho ataoko problema maneran-tany Israel. Izy aminazy fa tsy problema maneran-tany zao Israel. Jereo moa ny adalan'ny président Donald Trump tena ataoko hoe mahitsy be ny teny tena adalana satria manina ianao ny tompon'ny demokrasia. Ary zany miporofo rava ny demokrasia izy nandrava azy voalohany. Maninona tsy mba ninonona ny feon'ny vahoaka Gazaoui ao Gaza zany. Fa hatrany dia namoaka fanambarana fotsiny zao Donald Trump tahaka ny hoe Panama ho alainy, Groenland ho alainy, Canada koa ho alainy ataony 52e état zareo, 51e état zany izao i Canada. Dia ohatran'izay koa ho alaina ho ny Gaza. Dia ho atao an'ny Amerikanina ho ny Gaza. Dia ho rohana daholo ny mponina ao Gaza reo rehefa makany Jordanie sy maro samihafa any dia makany Egypta tezitra be daholo rehetra hoe inona ny ty ataonao? Zaiko rava ny demokrasia. Tsy mihaino feom-bahoaka intsony Trump tena marina fa mihaino ny feon'izay mibaiko anazy izy. Fiza ilay mibaiko anazy? Asa? Za fotsiny teny hoe tsy alainareo ve ty? Dia izy fampetraka dia manaraka baiko fotsiny izy io. Tsy hitako izay anaovana anazy dia mibaiko. Misy baiko mandeha dia tsy maintsy arahana. Tsy te hoe atao any. Zava-doza ty. Tena zava-doza ty. Sampotsampona be ny zavatra misy amin'ity tany ty. Velantsika antsika tsy mbola teny lava be io fa hafahafa. Hafahafa zava-misy ao Amerika eo. Tena hafahafa mihitsy. Hoe ny tompon'ny demokrasia ty ny manitsikitsaka demokrasia. Ary tsy te hihaino feom-bahoaka zany izy. Tsy milalàhy izy. Azayko. Tsy te hoe atao anao fa hitantsika iny ihany ny toy fa izany mitantara fotsiny e. Zay. Ary haratra dia haratra izay rehetra mivesatra azy. Izay rehetra manometa mavesatra anazy dia haratra. Ary izay mitazona anazy koa dia maratra. Izay mivesatra anazy. Solo iveana azy eto ambany zany. Ka ny Amerikanina mihitsy izao no tena mpitaty anazy ohatran'izao. Dia mimana ilay Amerikanina fa haratra amin'izay ianao. Tsy maintsy maratra ianao ary tsisy nina azo atao tsony. Miatra aminao amin'izay ny tenin'ny dadako Yahva.
mba ho fantatsinareo olona eto ambony tany fa misy tompony ho anareo ary voabaiko n'ilay mpanamboatra anareo daholo rehetrarehetra dia tsy maintsy mandeha araka an'izay nareo. Izay no natongavany Elia ilaza amin'ny rehetrarehetra ny fahatantaran'ny tenin'ny mpaminany Israely aniny mifaranana amin'ny Elialy izy ary manazava précision amin'izay ahy hoe ry Amerikanina ianao zany tenenina hoe mivesatra zany, ianao lay mivesatra ny Israelianina natao anatin'izay taona lavaka izay nanomboka 1822 jusqu'à 2025 manomboka amin'izay ny faharatranao fa tsisy hevitra intsony. Tsy zaka ory namorona fa nidatako ny teny an'izay dia tonga ny teny tsy maintsy ampiarana an'izany dia tsy maintsy manginona daholo rehetra rehetra manomboka amin'izao teny Eliany teny zao. Tsy misy herina fahefana mahazo manahaka anan'izao fa teny nidatako iayava lay ny teny hoe ny voninahitry tsy azo lotoina ary ny anarako tsy meko ny hafa araka ny boky ny Isaiah 42 zao avelevantsika ato Isaiah 42 Isaiah firy ry rova androva nge zany Isaiah 44 48 11 ay rova mila miantra toko sy andiny kely ianao Isaiah 48 11 zao no ny tenako eny no ny tenako ihany no anaovako an'izany indrisy lotoina ny anarako fa ny voninahitry tsy meko ny afo zany izy dada iava tsy meko any Jehovah na ary Jesosy zany tsy meko any Alà zany zany voninahitro zany sanatrena izany tsy meko an'izany ganesy zany zany voninahitro zany ary Brahma na ary Boda mikisana any daholo fa tonga Eliany raha vanareo fa ny teny aloha tsy maintsy mandeha araka izay nandaminina ny dadako anazy teny tsy maintsy mandeha fa tena tsisy misangy ty teny ty lay Andriamanitra miteny Eloheny Israely mitondra ny anarana hoe Iayava no miteny hoe tsy omeko ny hafa mihitsy ny anarako ary ny voninahitry tsy omeko ny hafa ny anarako tsy azo lolotoy. Zay Andriamanitra ny Abrahama masina tsy tia fahotana zay no miteny hoe aratra nareo ry Israeliana aratra dia aratra zany tena zava-doza mihitsy ny anjoanareo mba tsy heseny zay zavatra zay tera-doza dia aleo mikisaka tsy moramora ny Amerikana zany ho mandoro hevitra andana mikisaka fa tsy afaka hiady amin'io teny io nareo dia andana misitasitaka moramora any dia aleo zay anao ny ataony any ianao ny ataony zany hoe mandoro hevitra ihany an'le OTAN satria Amerikana ny lehibe nareo OTAN égale France ao anatiny ao Angleterre reny ny ambony dia ny Allemagne sy ny pitsopitsony kely misikisaka sana daholo fa aza miady amin'io raha ny fahendrinareo dia mikisady aza mikitikitiky Ukraine ntsony fa loza ny anjonareo. Zava mitenareo fa manana fitaovam-piadiana hafa reo Rosianareo tsy ohatra le ny ampelantananareo mihitsy hafa ny anazy ao ngeny lehibe ny extraterrestre vo ny vakitsika teo aizana iny rova lasa vedity mihitsy Isaiah 14 lasa nakaiza olona kitana ondrakizy dao nge jerevantsika le tenin'Andriamanitra lasa nakany amin'ny farany avaratra izy lay mitady iady amin'ny Yehosoa Isaiah 14 12 13 14 donc efa kitsika ireo teny reo lasa eza olona kitana Isaiah 14 12 13 14 endre latsaka avy tany an-danitra ianao ary lay fitarikandro zanakiny maraina mba fitarikandro koa izy voakapenjera amin'ny tany ianao lay mpandripaka firenena fitarikandro izy izy moa fitarikandro Yahosoa nge fitarikandro nikitana fitarikandro donc efa kitsika ireo zay teny zay ao bokin'ny Apocalypse 22 zany 22 15 angambany izay 16 Apocalypse 22 16 izao no Yahosoa zay naniraka ny anjely koa nambara aminareo reo zavatra ireo ho an'ny fiangonana izao no silofo sy taranaki Davida nikitana mamirapiratra fitarikandro Yahosoa natao hoe fitarikandro izy koa rio mba fitarikandro koa izy ry mba kitana koa ny nisy zany Andriamanitra oza zavatra oza atao ndraiky devoly tena misandoka ny Yahosoa mihitsy ny hatrany amin'ny ary fijaliana sandona izy io ny antony teo izy nge milaza fa izy io tsy niantona teo tsy mbola nandeha taty zany zany Jesosy zany tsy zaza tsy mexite zany andre planeta Andromeda ry zany no mipetraka mandefa mesazy aminay izy hoe mipetra tsara ony za mampimebe na Jesosy za ve natao mipetra tsara ianao raha nyteniko hoe mipetra tsara ela ohatra ty vavako tiako ny ka izy miteny ratsy beko
normal zany hoe aiza koa zay misy an'zany ndana jereo vao message io fa io ndray aloha ny mi-envoyer io tsy eto tany vao teneniko anao le dozany hoe fa nareo nga mety possible mahazo an'zany ka io zatra zany tsy hainareo zany azo atao tsara ary mandefa message eo aminareo de mody telefona anareo napetraka eo fa tsy miexiste akory ny olona io tsy hainareo zany fa zay mahay an'zany fantatra anay mihitsy n'zany resaka zany hoe mieritreritra hoe mila mandefa message vao mandeha ny telefona ry taraiky be anao anao fa anganao mahay an'zany sy mahafantatra an'zany ohatray ny fahefanay tsy azo ferana ary tsy azo refesina mihitsy ay efa miteny anareo an'zany fa rehefa miteny zay hoe tsy hita iny de trany de tsy hitanao tsony iny ary rehefa miteny zay hoe misy an'zao de misy an'io fotsiny eo ary tsy azonao lavina iny ary tsy ay ozany hoe fa iny ty tenenao ty mba satrokany soahely tsy adyahely misy zany isaka ny tompony fréquence raha tsy eosoa ozy ianao ka ina moa ny tsy hainy eosoa azy sy tsy hain'zay olona tena ampiasainy eosoa amina fa nyzany rehetrarehetra zany teneniko fotsiny zany de sary apetraka aminareo hoe aza mba miteny hoe misy zahatra tsy normal fa am'izao tsika miteny zao efa tsisy mandeha normal ntsony ny zavatra rehetra fa mitenareo nkesa raha vo antena hoe midin'ireo biby reo de tsisy normal ntsony ny zavatra rehetra fa miomaninareo ambony ambany daolo zavatra rehetrarehetra io efa miteny any de efa mampitandrina hoe tena sarotra be mihitsy sarotra be ozany hoe tsy azoko zany mafinahitra leo mihitsy ianao tsy mahazo an'iny fa leo tsy toizatsika iny fa satria tsy natao anao zany resaka zany koa nyteny zay aiza moa izy teo tery rova dozy isy aka taony zadozy daoary indri latsaka avy tany an-danitra ianao lay fitarika andro zanakiny maraina voakapyenjera amin'ny tany ianao lay mpandripaka fireneny nefa itsika iny ianao io zany le divoly ty milaza fa mba izy koa mba kitina fitarika andro tena midefieny eosoa mihitsiny izy tahaka an'le jesosy mandefa message aminah de hoe akamono ny vavan'lahy tena me mihitsy ny azady miaraka amin'ny teny ratsy be izy avy any ay mampimekety ary ianao efa nanao nakapo hoe any an-danitra ny akarako ka zany hoe manavatravatra an'le jesosy nandefa message aminah iny de zao hoe aza mbola mampiasa n'iny aloha fa lefasa aloha lefa efany avy any ambony any aloha zay aloha ampiasainy fa manjary maty alohan'ny fotoana ho anareo eny efa miteny zay maty alohan'ny fotoana fa aleo lefa efana ampiasaina aloha samy mampiasa ny azy le mba eny ampelatana reo ampiasao fa langy efa ampiasaina ty nefa ampiasaiko te voaka daolo zay ho any aminay de zareo zany manao hoe tsisy mahazo mivoaka araka le tenareo de hitatsika eo nytoy zay fotsiny ngely izy ianao rehefa nanao anakapo hoe any an-danitra no akarako ary eny ambony kitan'andriamanitra no nandatako ny seza fiandianako zay zany le nataonao zay ho an'le lehibe na devoly ty zany any an-danitra ho ny akarany de ho any ambony kitan'andriamanitra hony izy any ambony aosoa mihitsy ny sano nipetraka ary ano no asana ny sendra fiandianana de hipetraka eo tendrombohitra fivoriana any amparany avaratra ny izy ay androsa izy ny andeha ary izy ny ampivory an'izao tontolo zao sady mipetraka any amfarany avaratra izy ary izy ny mampivory an'izao tontolo zao zay le bokyny izy ezekela am'izay vakitsika ny ezekela 38 ezekela toko valo amby telopolo engane mba hoen'ny président amérikanina ty de président français ty teniko ty satria de tsy haiko tsony zay any orindrina any ezekela 38 fa miteny any aleo ely afa mba message any loha ty fa zay le hoe tsy manao na ino na ino iava tompony maro raha tsy efa milaza ny heviny ampaminany mpanomponya eny hoe am'izay aty ezekela 38:7 mampiadipiady tokosendininy fa le tokosendininy ampediko mihitsy loatra ny domy ity nipotra aminareo kelikely ao ary falibe ny mpanao domy ianao zao ay kosa tena miady mihitsy tobolenina mihitsy ty miara-mipetraka ty ay miomana ary ka mitova tsara ianao eny ianao sy ireo zay momba anao zay efa mivory aminao ary aoka ianao no mpitarika anazy mipetraka any afarany avaratra izy goga anao anarany mpanjakandrotsy izy mifindra makandrotsy daholo ny centrany rehetrarehetra ravany eo amerika tsisy ONU tsony ao tsy ao tsony ny ONU tsy ao tsony zay rehetra mombamondra ny hoe zahatra mody hoe amerika velomany amerika tsisy hevitra tsony miomany ianao ka mitova tsara ianao sy zay rehetra momba anao efa nanany rosia zany resaka zany efa ao aminy zany resaka zany
Efa vitany mihitsy le mitaova tsara. Irary io fa navita bombako. Dia Rosia ve tsy havita aminareo. Zany Rosia zany tsy manaraka fifanarana zany re Amerikanina. Ary OTAN tsy miarana izay fifanaranareo zany. Président mondial ny faketrehan' zany firenena zany. Tsy manaiky hatramin'ny faran'ireo. Danake mba ino tsara fa ny tenin'izy moa ry Dimitri Peskov iny tseky nary. Ohatran'ny Dimitri Peskov mihitsy nary izy iny ngamba. Le mpitondra tenin'ny Rosianina. Izy moa le Piotr Tolstoy. Jereo ny teny Piotr Tolstoy fa tena midefie zao tontolo zao mihitsy ary miteny hoe nareo ny vendrana daholo ny teny izy. Adversaire-nay ary io tadidio zay tsy mideran'ireo sanatra iny eza. Fa le teny ny dadanay ny teneny io tsy maintsy mandeha ty teny ty dia mba mipetrapetra eny nareo. Fa io tena tsy zatra azo lavina ntsony hoe exécution io am'izao tsika miteny zao. Exécution. Tahaka le hoe mivembena dia mivembena ny tany, ina moa tsy hivembena amin'ity sary ty. Ary efa mandeha ihany ny fanatanterana ny teny hoe mivembena ny tany. Matoa mivembena ny tany dia misy mamana azy ny dikan'izay. Ny sorona zany le miazona azy. Indrisy ry tany sy olombelona eo aminazy. Efa mivady daholo ny fiambenana anareo dia ny fiarovana an'ity tanynareo ty. Efa mivady daolodolo ny zahatra mikasika any amin'ity tanynareo ty. Efa miozaoza ny taninareo. Efa tsy misy tsono mitazona ny taninareo. Efa tsy misy tsono mitazona ny système solaire anareo. Efa ravarava daholo zany rehetra zany. Tsy misy zahatra mandeha amin'ny loniny tsony. Fa jerevantsika ny tenin'Andriamanitra mikasika amin'izay ry raikizy Isaia 14 moa le misy hoe rava dia rava ny tany raikizy. Tsy mba tadidinareo nga? Aie. Aiza moa iny? Hoe mamy dia mamy ny tany. Tsy tadidiko iny raikizy. Izy ny teny izy mba tadidiny iny nareo. Le hoe mivembena ny tany tahaka ny tomamy ny tany dao ndray tsy rehevantsika ato aloha fa azy etako tsy tady. Isaia 24:19 ry tena tsy tadidinareo ndray. Tsy maintsy mamadika kely baiboly vao tadidiko foana le izy. Ary koa raikizy dahoary mba tadidio ihany tony ry rova. Tony enareo ny mpanao gazety mety amin'ireo tony resaka mamimamy tony. Zay ary dahoary tsika. Isaia 24:18. 18 dia 19. Ary izay mandositra noho ny fandrenesana ny tahotra dia ho latsaka any an-davaka. Ary izay miakatra avy ao anatin'ny lavaka dia ho voan'ny fandrika. Fa misy varavarana mivoha avy any amin'ny avo. Io zany misy varavarana mivoha avy any amin'ny lanitra ny lanitra avy any ambony any zany. Ka miororo ny fanorenana ny tany. Tsy misy tsony zany ny fanorenana anareo fa miororo le fanorenana anareo. Efa misy zany amin'izao tsika miteny zao. Tahiny eo soany izy manao an'izany asa zany. Ary rava dia rava ny tany. Tresaka dia mitresaka ny tany. Ka mitsingevana toy ny fandriana miantona ny tany. Mitambesa hatramin'ny ny fahadisoany. Noho ny aminao ry olombelona dia ianao ny tany no hiaran'izany loza nataonao zany. Mitambesa hatramin'ny ny fahadisoany. Nefa nitaiza moa ny tany nanao iny? Ianao olombelona na tonga anazy potika. Dia potraka izy ka tsy ho tafarina intsony. Mampalahelo kely e. Zay. Mampalahelo kely ny tantaran'ny tany. Dia zay na tonga dada Iava hoe ary amin'izany zany dia ny an-danitra no mahaliny avany ny antokony lanitra. Ny antokony lanitra ary ty tany kosa ny mpanjaka ny tany. Efa miara-mandeha io. Efa mitotony eo amboninareo efa omboninareo ny extraterrestre ny fampianarana numéro 21. Ary ny taninareo efa mivaha. Raha ohatra ny tany zany misy mifatotra aminazy mba mitazona anazy efa mivahana daholo le mifatotra amin'ny taninareo. Le mahatonga ny taninareo mba voazona efa mitsingevangevana eo nareo. Efa mamo ny tany. Ho hitanareo zany olona mamy eo ambonin'ny tany zany. Hoe mamoninona? Mamon'ny fiainana re. Mamony tany.
zay ny azo tenena mamono fiainana izy sady mavalo boriboran'le mpanaratsy le mpanambany hoe hitatsika eo ny toy ny izy zao zany de mametraka mihitsy hoe fikorotanana ary tena miara mitotona daholo zany zany rehetra zany extraterrestre tonga ny tany mivany miazona anazy ny afo mirehitra avy eo ambanareo miazakazaka miakatra mirehitra ho azy ny tany izy mirehitra farany teo Los Angeles de mbola isy anakay koa ny rehatra koa tsy haiko izy Californie tsy haiko izy izy ny rehetra koa le anankiray ho inona mihitsy ny te ary am'izany ny mampime ao anaty glasy no mirehitra Los Angeles de izy koa tsy tadidiko moa Los Angeles fa nyteneko tey ihany ao anaty glasy no mirehitra ny tanàna kakitsika tena zatra tena hoe tsy lozika mihitsy zany zavatra zany satria raha Amerika zao de efa mangatsika be fa mirehitra any hoe tanàna mirehitra ao anatiny atsika mahavary anaty glasy no mirehitra ny tanàna zay zava-misy tsy afaka miady amin'io mpamorona io ianao zay ny tonga anaty hoe jereo ny tenin'ny mpamorona fa tonga ny mpaminany farany Eliano anarany le andravany Andriamanitra tsisy de nareo olombelona ngefa mba andefasako mesazy za zany eo mba miteny hoe zao ny tranga samy mailo daholo de le mpanome sinialina indray no aratsiana sy ambanina reny mpanaratsy any Elia reny reny namana divoly fa miomaninareo reny namany le bibla reny namany extraterrestre reny mpanaratsy any Elia reny satria nga reny na tafafitareo afaka tamin'ny fahotana zay mahafaka amin'ny fahotana ihany ny tena tia olombelona ary eny ihany afaka amin'ny fahotana tianareo izy taka ny Ehosoa de manavitra izy hoe aza miditra am'ty fa ratsy be ty fa saingy le devoly moa tsy maintsy amin'ny mahadevoly ny devoly de izy tsy maintsy mitady lohany foana ary izy tsy manaiky ho gisitra mihitsy fa efa vozina amin'izany ny devoly satria zay ny nataony tany amin'ny lanitry ny lanitra tany inona nataony devoly tany amin'ny lanitry ny lanitra tany nikomy tamin'ny dada Iava inona ny antony teo lehibe de teo mandeha ho any tantara tena tsy maintsy mandeha araka izay nandaminany Ehosoa malalako anazy sy ny dadako malalako Iava ary mandeha daholo ny mpanatanteraka zao zay ny rahana tanteraka ny teny dada Iava sy Ehosoa de mandeha tahaka ny Elia ary tsisy mahazo miraikiraiky tsony vitesy maximum satria maika hody Elia de tsy maintsy vitesy maximum maika ho any amin'ny dada malaka Iava sy Ehosoako za tsisy tamana tsony eto zao ve ny faharatsianareo de iza nipetraka eto aminareo ny fahotana fa mahatsiravina iza tsony no te hipetraka eto ny teny izy ary tsy manana fahatsona amin'izany ohatrany Ehosoa fa vitanaingana fotsiny azy la Ehosoa koa rehefa mba malelo any Elia mihitsiny dada Iava koa rehefa malelo any Elia mihitsiny hoe efa ela zaiko efa ela kosa zay aleo verina am'izay fa vitanaingana azy matateraka ny fahamaliny tsy maintsy valina ny ratsy fanahy tsy maintsy potena ny ratsy fanahy de ny devoly satana sy ny firongony de rolony emeny akavy zay le izay fa ny tena napetraka am'izay ho aiza ny afarany ty ady ty de makaiza ary satria de efa fantatra zany fa tena tsy afaka mihetsika tsony no ry Amerikanina maty ny eo tanina na tena ty tsy maintsy rava ny eo tanina rava ny zavatra rehetra zany mahatonga le système BRICS hiakatra ho azy eny tsy maintsy miakatra le BRICS na tiana na tsy tiana tsy maintsy rava ny dolara rava daholo zany rehetra zany fatrany amin'ny banky mondialy lasa makany Rosia rehefa zatra hoe ho any zao tontolo zao de igoga daholo ny tompony zany ekoaka migoga nareo zao tontolo zao miomana fa tonga zany fotoana zany tsy papa zany ny bibidia inona ny dirahan'ny papa an'izany tareo zany atao hoe bibidia zany tsy matahotra mipetraka mihitsy ary tsy matahotra olona zany ipampanareo nefa mbola anaty papa mobile foana ary matahotra basy aiza zao mahabibidia anazy an'izany aminareo tsy misy me miady aminy zao ny soratra masina mampibe le olombelona ke matoy zany miafy anatin'ny papa mobile matahotra ny maty fa zany goga zany tsy matahotra ny niny zany biby zany ary eo ampelantanany mihitsy ny force anaka ny devoly ange zany zanaka ny tena lehibe ny devoly zany Apokalipsy toko 5:10 aiza ny fiafaran'ny tantara aloha to jerevantsika de amin'ny lesona manaraka amin'izay ahoana ny tena fipetraka ty bibidia ty ahoana sy ahoana izy izy miainga de ahoana ny momba anazy io totsika aloha maka ny boky ny Apokalipsy mety ho vitako ihany zay zasa aloha miakina amin'ny
zavatra ho teneniko ety ihany sy ny lera. Leo apitsika kely fotsiny lera dia vita daholo ny zavatra rehetra rehetra e. Apokalipsy toko fa 12 andininy fafelo izika. Andininy fa 12. Apokalipsy 16:12 hoe tiany miaraka rosianina dia miaraka amin'ny sinoa izy eto sy ny tatsinanana zany. Ary ny fahenina nampidina ny taon-doviany tamin'ny Eufrata hoy ny lehibe dia ritra ny rano ny anamboarana ny lalan'ireny mpanjaka avy any amin'ny fiposany masoandro. Tatsika ho afa ny sinoa efa efa izy ny spesialista amin'ity mpanao lalana ity, satria ny tenin'Andriamanitra mihitsy miteny fa manamboatra ny lalan'ireny mpanjaka avy any amin'ny fiposany masoandro reny ka ny sinoa tena mpanao an'izany. Ritra ny rano mba anamboarana ny mpanjaka ny sinoa. Tsika sidimpinina. Aza miditra amin'izany aloha fa mbola tsy amin'izany aloha tsika izao. Ary nahita aho fa indreo fanahy maloto telo tahaka ny saona avy tamin'ny vavan'ilay dragona sy amin'ny vavan'ilay bibidia ary tamin'ny vavan'ilay mpamina ny sandoka. Ireo moa niaraka zany bibidia dia ilay mpaminaniny dia dragona zany niaraka teo an'izareo zany. Fa fanahy ny demonia ireo ka manao famantarana sady makany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo izao mba hanangonana azy eo amin'ny adin'ilay andro lehiben'Andriamanitra tsy toa 12. Indro avy toy ny mpangalatra dia sambatra ny miambina ka miaro ny fitafiana fandrao mandeha mitanjaka izy ketany famenarana. Iny tena koe tandremo ilay akanjo ry ondrikely Eosoa, tandremo anao dalàna, so borintany ianao. Ary nangony ho any amin'ny tany atao amin'ny teny hebreo hoe Aramagedona izy. Ao zany fiafarany ka ny Aramagedona sy ny lohasan Josafata ny fanakaiky ihany zany sary zany. Ary mazaka manœuvre militaire goavana be mihitsy zany toerana atao hoe lohasan Josafata. Ary amin'ny teny zany lohasan Josafata zany any Aramagedona ao amin'ny Harmegido. Harmegido moa zany tenarin'izy io amin'ny teny jiosy fa ny gasiny izy dia atao hoe niara zany tendrombohitra dia Megido, tendrombohitra Megido zany dikan'izay. Dia nataon'ny malagasy hoe Aramagedona fanazava in'izay. Dia ahoana ary ny fipetrana satria dia efa mazava zany fa tafaraka zany sinoa amin'ny fanamboarana lalana. Hitantsika ny sinoa fa spesialista amin'ny lalana amin'izao tsika amin'ny teny zao. Spesialista amin'ny elektronika sy ny lalana izy tena anazy mihitsy io resaka lalana io. Atraiza io eto Madagasikara dehibe ny sinoa mandray anjara fanamboarana lalana eto. Dia raha tsika mahita zany eto hoe Madagasikara kely ty ary moa itsofoany vao maika feneny amin'izay mitady anazy. Zava-misy daholo zany, tsy misy afaka miala amin'ny teny dada Iava daholo rehetrarehetra, voalazo daholo ny izy. Avy aiza ke le biby ke ny tena izy zany. Ahoana ty biby dia ty? Apokalipsy toko 7:10 avy any afarany avaratra izy. Tondratsika avy aiza izy. Zany biby dia zany dia conception tevolo zany biby dia zany. Apokalipsy 13. Apokalipsy 13. Ary nitsangana teo ambonin'ny fasiky ny ranomasina izy. Ty zany ilay dragona ty ilay mitsangana ambony fasiky ny ranomasina ty. Avy nanenjika an'ilay zanak'ilay vehivavy sy ny zanany izy. Dia tsy navotany izy zany, io moa zany Israelianina ny tena marina ny tena resana amin'ny fa tsy mbola hidiry antsika iny. Fa hitsofoka antsika amin'ilay hoe bibidia mihitsy zany. Ary hitako fa endry nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina. Nanana tandroka 10 sy loha 7. Ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema 10, ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenenan-dratsy, takana ny Jesosy na dia efa teny ratsy be ty amin'ny Elia ty, fa teny ratsy zany. Ary ny biby dia izay fitako izy tahaka ny leoparda izay ny tongony avelantsika any iny. Ahoana ty biby dia ty? Niakatra avy tany amin'ny ranomasina. Mazava be, conception avy ao anatin'ny ranomasina izy. Avy any ty biby dia ty namboarina. Zany hoe ny volavolaina avy any amin'ny toerana maro samihafa izy conception namboarina tany izy dia terminaison avy ao anatin'ny ranomasina ny finalité zany. Tao ny tena namolavolana azy. Tao amin'izy moa naleo anaty ranomasina amin'ny anaran'izy Leviatana. Leviatana zany ny tena anisan'ny concepteur anazy araka ny zava-misy zany zay. Ohatry ny teza nafantaranao zany. Ka inona ny tsy fantatray aminao? Conception Leviatana izy. Aiza misy an'iny Leviatana iny ry rova? Tadidinareo ve?
Ndao indray tsikarikaroka an'iny lehibe. Iny mety hitantsika vedy satria anankiray ihany izy. Ao amin'ny bokin'ny Isaia 27:1. Isaia 27:1. Lobakitsika kely le teny zany. Manaroatra fotsiny le torola reto. Fetsifetsy be izy dia mba tadidina amin'izay a. Isaia 27:1. Ary amin'izany andro zany ny sabatry ava izay mafy sady lehibe no mahery a. Tena sabatra any ava mihitsy ny zany mandeha zany. Matoana moka sabatra dada iava dia zatra efa kombateny efa mamono an'le tena mpiady aminy izy. Dia tsisy anefa n'izany fa Yahosoa zany mandeha zany raha vao zany resaka zany dia Elia. Yahosoa sy Elia miaraka foana hatramin'ny farany fa saingy izany zao mbola hitanareo. Noentiny mamaly ny Leviatana dia ilay mena rana mandositra, sy ny Leviatana dia ilay mena rana miforiporitra, ary ho vonoiny ilay dragona ao an-dranomasina. Le dragona zany sady miambina ery amin'ny ranomasina zay le hoe ara-nitsangana teo amin'ny ranomasina izy, miandry an'ilay hivoaka tany izy moa, ilay bibidia hivoaka avy any. Conception Leviatana reny. Leviatana dia azo lazaina mihitsy hoe numéro 2. Numéro 2 ny izy moa iry lone. Reo Leviatana reo. Reo zany numéro 2 reo. Misy bazin-jareo mihitsy anaty ranomasina ao. Zany mahatonga ny hoe tsy dia tsara intsony mandeha ao anaty ranomasina. Ho anareo olombelona ty ranomasina io fa mitenareo fa tena tsy tafaty any nareo indrindra amin'izao vaninandro sarotra zao. Efa ratsiratsy be na io cyclone tsy ahoana io fa misy cyclone efa tsy mandeha milona intsony iny amin'izao. Fa tena efa fifamonoana amin'izay ny mitranga eto. Azony efa harombotra be re tsisy sain'ireo. Fantany fa kely sy ny androny dia vonomy daholo sy tena paoriny izay hitana tena hoe mandrovy tsi. Zany mahatonga ny Elia mba mikonsay hoe aza dia mandeha any anaty ranomasina firy-tsony raha mbola azo atao ihany. Zay ny tena marina ko zatra teny marina zany. Fa misy karazany Leviatana maromaro anaty ranomasina ao a. Dia nylay Leviatana lay mena rana mandositra sy ny Leviatana lay mena rana miforiporitra. Ny ray zany mandositra moa, ny ray miforiporitra. Reo namany lone daholo reo. Ao anaty ranomasina no misy anazy. Ka igoga dia namboarina tao anaty ranomasina. Zay. Nisy fanamboarana avy ety ivelany tsy afaka manamboatra moa zao raha tsy misy apport extérieur. Dia tsy maintsy nisy zavatra nalaina avy ety ivelany zany, avy ety ivelany ranomasina zany. Dia avy eo zay inona atao conception tao anatin'ny inona moa zany any anatin'ny laboratoire anjareo anatin'ny ranomasina ao. Zao ianao nga mahita an'izany laboratoire anjareo zany. Zany mbola tsy tany zay reo dia miteneniko marina za mbola tsy tany. Fa fantatra satria efa nampahafantarana anao hoe zao ny zavatra misy ao. Fa zany miteny fa za tsy tany. Fa zay rehetra efa nirahana tany no miteny hoe izao le izy. Ka na rehefa zavatra nitenena taminah dia ampitaiko hoe izao le zavatra mitranga any tsisy erreur zany na niteny aza. Satria avy any amin'ny Yahosoa ny fanambarana ka aty amin'ny Elia. Izao ny zavatra mitranga nataon'ireo ao. Conception Leviatana io goga io, io bibidia io. Zay nahatonga anazy hoe nivoaka tery amin'ny ranomasina ny dadany. Ka hoe mba dadany io zany le dragona e. Ka marina zany dragona nge ny dadany io e. Miandry ny dadany zany, miandry ny zanany zany le dadany ty voaka le dadany zany. Dia io izy io. Iverentsika amin'izay le Apocalypse 13 teo hoe izy ohatra ny dessin animé mihitsy izy. Ka reny nge ny marina e. Ka moa tsy tao amin'ny dessin animé na hitanareo ny extraterrestre nefa misy le izy ankehitriny. Ndahoarana. Ary indro fahitako nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina, nanana tandroka 10 sy loha 7. Avy anaty ranomasina izy zany hoe miainga avy anatin'ny conception avy anaty ranomasina izy a. Dia miombana fa matoa izy mivoaka avy ao. Hamely izy ny dikan'iny a. Zany hoe hafa ilay extraterrestre midina avy any ambony miraraka makety, roloneny avy any, miaraka nitarika miaraka aminy. Hafa nay ty mivoaka avy anatin'ny ranomasina ety a. Goga indray avy anatin'ny ranomasina voaka. Conception sommaire izy zany e. Avy anaty ranomasina izy ny dikan'izay zany no mivoaka.
namboarina tao anatin'ny laboratoara anaty ranomasina. Midika zany fa misy laboratoara ny extraterrestre anaty ranomasina ao. Zay nazavainy Elia zany zavatra rehetra efa miomana efa hiditra goga. Za tsy miteny hoe mirapitso na afaka apitso fa tsy maintsy manao ny ataony aloha Andriamatoa Poutine na président Rosiana, tsy maintsy hanao ny ataony izy aloha. Fa io ny pelo lalana ny goga mpanjakan'ny Rosia. Zay le mampahory an'izao tontolo zao avy any avaratra ny loza melin'ny tany rehetra tonga izy io. Tsy afaka miady amin'io nareo ry Amerikanina, fa raha miady eo nareo potika tanteraka mihitsy nareo. Tsisy ninona vitanareo amin'iny hoe ina moa le hoe lalàna amin'le loi numéro 5 izy nareo. Hoe lalàna fahadiny amin'io tany raha misy mikitika indray dia miara mitifitra indray. Nareo raha tsisy afaka mihetsika amin'izany fotoana zany. Lehibe nareo rehetrarehetra le io e. Ary mavita mibaiko ny sainy rehetrarehetra. Ahoana ny ahafahanareo miady amin'ireo? Tonga ny andro ilazana fa tsisy ny azo atao intsony. Tsy maintsy mandeha ny tenin'ny Dada Iava. Mba andohalika eo natrehan'ny Dada Iava daholo amin'izay ny olombelona rehetrarehetra, ary ekohaka eo natrehan'ny Dada Malaya Iava ka hiteny hoe ianao no Andriamanitra, fa zay ny dian'ny Elia. Raha Iava ny Andriamanitra manarahana azy, fa teny ny Elia tarihan'ny andro ny ambam-panjaka zany, ary averin'ny Elia amin'izao tsika miteny zao. Elia tamin'ny andro ny mpanjaka izy ihany ty hitanareo ty. Raha Iava no Andriamanitra manompo azy, raha ibala kosa ny Andriamanitra dia andana topo ibalanareo. Dia averin'ny Elia zany ho reny zao tontolo zao. Raha Iava no Andriamanitra dia andao anatona ny Iava amin'ny alalan'ny Elia. Fa ry Jesosy ry Jehova sy ry Ave sy ry Visno sy ry Brahma sy ry Alà sy ny izy moa Buddha, raha reny no Andriamanitra dia andana ro makany fa hifankahitsitsika. Ozy anao tena mba vava ianao reny ve ny teny kay za koa nefa miteny ty vahoaka izy dia miteniteny foana ihany. Kanefa izy tsy teniteny foana fa tena marina mihitsy ny izy. Ary tena miteny aminao fa ity za ty hiady aminao rehetrarehetra. Ry bala. Za kosa aloha efa nananatra nareo olombelona hoe aza mitsofoka amin'ity resaka ty fa aleo ny biby niady aminay. Ary izy tena misy olona biby izy. Ary fantatranay zany. Manana basa matafolo sy ny karazana izy. Elia tsy manana ninona mihitsy nia. Za zo hitanareo ty jereo ty za ty. Bokeo za dia anaty tomobila dia mody ny antranonay dia matory dia ao dia maraina reny ihany dia andeha hivavaka anday. Tsisy ninona ty pelatana ny Elia. Tsy hoany ninona ny Elia. Iny mbo pelatana fa matarana any dia peratra dia zay. Dina ny akoatran'izay zay ny ty amin'ny tanako ity. Areo manana rehetrarehetra ireo manana basy, manana tafondreo, manana misile reo. Za zao raha darolety dia vody ampotika tsisy nina raisina tsony zany eto. Saingy nalefanareo azy reny dia mivirina makany aminareo ihany. Ka aza lefalefa reny fa ny aminareo fatratra. Tsy azo alefasana zany Elia zao mbola andeha hiasa ny teny izy. Zay. Hiditra amin'ity boky ny Apokalipsa 13 tenentsika manaraka sy ny manodidina an'izay. Ampy angamba ny fampianarana tamin'ny androany mirary soantsika rehetra samota inosoa hitodika ary mba ho tonga any aminareo président du monde anie. Président manerana an'izao tontolo zao. Président zay rehetra milaza fa président amin'ity tany ity mba apitapitao any zao teny Elia zao sao dia mba misy ho raisinareo ihany. Sao dia mba misy iomananareo ihany fa tahaka ny iverenan'ny Israeliana tao amin'ny tany rehefa androany Dada Iava dia tanteraka daholo ny teniny ary ianareo mihitsy ry Amerikanina no lara nanao an'izany dia nareo ihany koa ty tratra ny teny hoe aratra dia aratra izay nivesatra ny Israeliana. Ianareo koa nanao an'izany asa zany. Dia miteny Elia hoe aza manao tsony any amin'ny lalana tsy fare, aza mihitsy ny lalana tsy fare. Sy ianareo ve mipetrapetraka ery tsisy ny arabe ary amin'izay zany fitenenana fa aleo andeha amin'ny tomobila, aleo andeha amin'izay izay tomobila tokony andeha hifandona aminay. Dia hifandona aminareo amin'ny ahoana ka le aminay koa raha mbola tsy haiko hoe ahoana koa izy fa dia izay fotsiny. Hoy izay oso hoe tsy maintsy mandeha ny teny dia tsy maintsy miasa Elia dia tsy maintsy miteny Elia dia miteny Elia dia miasa Elia dia tsy maintsy mandeha Elia. Tanterahako daholo izay nampanaovina anjaranao ny mieritreritra zany. Ny endro mahita ny lozaka miery ny adala kosa ny mandroso ka vo dia mitsipy eny amiery. Mba tsy hitsipy eny amiery ianao izay mijery sy manaraka ny fampianarana io. Fa mbo tafaverina somatsara any amin'ny Dada malala Iava. Farandray aloha ny teny. Manaraka tsy hiditra amin'ny teny histoara amin'ny biby dia manokana inona marina nataon'ity biby ity dia higoga mpanjakan'ny Rosia.
izy ilay biby ity zay ampahory an'izao tontolo zao, ampijalany tany rehetrarehetra ary ekopy eo alohany daholo zao tontolo zao. Ivavakitsika sorabetsaka dada malahiavanony amin'izany teny rehetra izany. Hitondra soa amin'izay rehetra miaino any ny teninao ary amperitreritra n'izay rehetra mieritreritra no mbola iverinao any aminao. Ilay Andriamanitra Abrahama iavanao anarana. Vonjeo ny olona dada malahiavana, ataovy misaina sy mieritreritra ny amin'izao teny fampianarana zao, fa zavatra tsy azo lavina izao, fa raha vitanao daholo na tanteraka ny teninao tany amin'ny Israely any, dia mazava ho azy fa mbola hita taratra mandraka androany anie zany. Inona no azony olombelona atao mahalona zao teny efa nataonao eny zao tontolo zao indray? Tsisy ninona azo atao tsony, tsy maintsy mandeha ny fanatanterahana ny teny. Tanterao ny sitraponao dada malala, tsy maintsy mioaka eo anatrehanao zao tontolo zao, dia zay fanahy voalahatra rehetra ho any aminao tsy maintsy ioaka eo anatrehanao izy, ary tsy maintsy ho fantatry zao tontolo zao fa ianao le Andriamanitra marina, iavanao anaranao. Ary rehefa naniraka ny Ahosoala zanakao ianao, izy lay tena malala anao, tena tianao izy ary navita ny asanao. Tonga ny fotoana fahamalinareo mianaka, efa ity ampelantanan'ny Eliany ny asa rehetrarehetra, ary efa vonona be any dia araka an'izay nampanaovina anao. Amarino ny teny rehetrarehetra dada, amarino zany dada malahiavana. Efa vonona ny iraka sy ny mpanomponao andeha araka an'izay nandranao anazy. Amarino ny teny rehetra, fa Andriamanitra no afa-tsisy anao, tsisy Andriamanitra afa-tsy anao rery any. Ary ahoso zanakao zay efa nirahana. Saotra dada malahiavao, andro ny fanatanterahana ny teny zao, ho voninahitra ny dadako malalako iavana, sy ho voninahitra Ahosoako izay naniraka anahy. Saotra betsaka dada malahiavao, amin'ny anaran'ny Ahosoa naovana izany vavaka sy ny teny izany teny rehetra izany eo ampelantananao sy eo anatrehanao dada iava-malama. Halleloia, amen. Dia mifarana ny teny mirary isotsiketra samo teny Ahosoa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana manaraka ny endry mahita nanozaka miry ny adala kosa mandrosoka vo petrao amin'ny kilasy ny endry aza miditra amin'ny lalany adala taina Ahosoa Daholy Velomary.